Zavako itako fafity hodory ao aminao nataonao hoay riray rifanay ry
iroteny fikasany zay nomenana kelisesa eliverinizy zao da hitondra hafalina efandrasana ny fihetsikao rehetra atrizao amboarina omendrika ny tompona akutsara traniny fisainana tamanova soiany mahoraketra Chatuku mangata ila fana ufia uvano anitubu etsimama na hema anume ile wanjeli ya rakamina intulewa na avaranisi nanswana manana chana Kivi faresha yisema maeleza acheti ajajawi laeli endane yana utulisu mendika ajanivayesu
faurina sumparana di saina nilauzampi faliana kami amui fuamanaina asanjatu murani tun babakau ararau finulizani fausambachatu kuyanau sadi wafakulanyaniku asanjatu murani tun babakau ararau finulizani fausambachatu kuyanau sadi wafakulanyaniku Mitadi fanampiana eu desocia mundianau casa mitano de catuiza Sindra fakivina mitadi fanampiana mundianau casa mitano de catuiza asanjatu murani tun babakau ararau finulizani fausambachatu kuyanau sadi wafakulanyaniku asanjatu murani tun babakau ararau finulizani fausambachatu kuyanau sadi wafakulanyaniku Nade miarazzi tali nami si chiuli domani nade vicini manghiti si matawa kiwi e tenutani anau da yino nanato nizan mananani iglesia katimba ilu fikia
herinandro ny fampahevitra atolotry ny pastora Andria Paratso Ernest candidat lanitra ianao aza diso an'izany herinandro ny fampahevitra atolotry ny pastora Andria Paratso Ernest candidat lanitra ianao aza diso an'izany amikafaliana ny arabanantsika rehetra zay manjoy sy manaraka tsy tapaka ny fandarana famelabelarana ny soratra masina izay arahantsika etona mitondra le loha hevitra lehibe mo hoe candidat lanitra ianao ny candidat moa ry ava malala de zao hoe tahaka an'ireny candidat rehetra ireny fa ianao zany a de mety ho voafidy mety tsy ho voafidy fa amin'ny zava-panahy zany a ny atao hoe candidat lanitra de zao ianao mety manovany tsy mahavoafidy ianao raha toa zay ianao ka tsy voavonjy de anjaranao zay fanapahan-kevitra manokana satria miplanin'Andriamanitra de tsy tia nosoverina de iray aza fa ho tonga amin'ny fibebahana ka ianao zany de efa voafaritra meloa ho amin'izany famonjena zany fa tsy hovery fa ianao mety manova azy eny an-dalana tahaka andry Petera tsarotsika tsara ny tantara hoe niaraka tamin'i Jesosy nahitra ny fotoana ela ny mpianatra rehetra de voafaritra meloa samy ho amin'ny famonjena avokoa fa izao Petera rehefa tamin'ny farany indrindra teo amin'ny arahany tamin'i Kristy tamin'ny nanomboana Jesosy teo amin'ny azo de tadiditsika tsara ny tantara fa namadika an' Jesosy Petera fa izao ny tena mahafinaritra noho ny fahasoavan'Andriamanitra tafaverina teo amin'le lalana Petera ary mino sy manantena fa anisany zay ahitany Petera candidat lanitra izy a zay voafaritra meloa fa efa voavonjy Jodasy ihany koa de niaraka teo tahaka ny Petera fa izao ny problème ny Jodasy zany a rehefa tamin'ny ora farany ihany koa de nivadika tamin'i Jesosy ary rehefa namadika an' Jesosy Jodasy de zao hoe namono tena izy nanato tena de namono tena ny olona mamono tena dia tsy ahita ny fanjakan'Andriamanitra tsy tonga amin'ny fanjakan'Andriamanitra